Haleluya, soratsika ny tompontsika navita ny tapany voalohany sy faharoa teo dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika zao. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra, tiako mihitsy zany le tenin'Andriamanitra mitokana. Amen. Ary mazava tsara dia miala tsiny fa tsy nasiko video ihany koa satria matetika tsy mi-concentré raha vao misy video. Haleluya. Ny tompo ane ikasika atsika tsirairay avy, iteny amiko sy aminao ihany koa. Haleluya. Hivavaka atsika aloha alohan'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, misaotra anao lehibe indrindra. Navitana izay tapany voalohany teo zay noho ny fiasan'ny fanahinao masina. Ankehitriny raha iheno ny teninao indray zay dia mbola mangataka ny fanahinao masina iteny eto. Mangataka ny fanahinao masina hanambara ny sitraponao aminay, amin'ny tenako izay mitory ary amin'ny mpiaino tsirairay avy ihany koa. Anaro zay Jesosy, teneno zay Jesosy satria tianao zay afantatra ny marina. Ka ny marina no anafaka anay tsy handevo ny fahotana. Tompo, mila anao zay. Mila anao zay iteny aminay amin'ity androandroany ity. Miteneny anao, apetrao eto amin'ny molotro ny teninao fanahy masinao. Apetrao eto amin'ny molotro ny teninao Jesosy, anambara ny sitraponao, anambara ny tianao ambara aminay amin'izao vaninandro farany zao. Satria tsy manana fotoana tokoa ianao Jesosy, ary mampiomana sy mampitandrina anay mandrakariva ny amin'ny andehananay amin'ny marina hatrany. Ka dia misaotra Jesosy. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ny thème ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia hoe tiavan'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra. Fitiavana an'Andriamanitra zany amin'ny fontsika rehetra. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny MATIO22-34 andiny fahaefatra amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahaefapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny nanontaniana an Jesosy ny amin'izay didy lehibe. Fa ny fariseo no nandre fa nampahisiana ny sadiseo izy dia niangona. Ary ny anankiray tamin'ireo izay mpahay lalàna nanontany nakafanahy azy ka nanao hoe, mpampianatra, ny didy manao ahoana moa no lehibe ao amin'ny lalàna? Dia hoy Jesosy taminy, tiava ny Tompo Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany no didy lehibe sady voalohany, ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no iantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Amen. Ireo didy anankiroa ireo zany no tena hoe iantona ny zavatra rehetra. Io fitiavana io zany, le fitiavana manko tenenina eto, io zany no iankinana ny tenin'Andriamanitra rehetra, iankinana ny asa, ny fanarahantsika an Jesosy. Haleluya. Ny andehanantsika araka ny fitiavana. Dia ny itiavantsika an'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra, amin'ny saintsika rehetra, amin'ny herintsika rehetra. Amen. Eto nisy fariseo anankiray zany. Ny fariseo zany no nandre fa nampahasiana ny sadiseo izy. Nandre zany fa Jesosy sahalan'ny hoe nampahasiana zany moa zany hoe tsy afaka niteny intsony zany le sadiseo. Nisy fanontaniana nipetrandry ireo ngamba. Raha mamaky tsika eo amin'ny MATIO22-20 andiny fahatelo amby roapolo, ny nanontanian'ny sadiseo an Jesosy ny amin'ny itsanganany maty. Nisy fanontaniana napetran'izy ireo, ya. Dia fantatsika fa Andriamanitra tompony io teny io, ary izy nampahalalan'i Mosesy ilay teny, ny teny rehetra izay nosoratan'i Mosesy. Amen. Dia reto sadiseo reto zany sahalan'ny hoe andeha haka fanahy an Jesosy.
akafanana Jesosy fa iverina zareo hoe tsy mahalala le tenin'Andriamanitra Jesosy, ka hitantsika nefa ny famalian Jesosy voavaliny atsakany sy andava ny tenin'Andriamanitra satria izy ny tompon'ny teny. Amen. Izy ilay Andriamanitra. De tonga ny Sadoseo zany nanontany azy ka namaly azy Jesosy de tsy afaka de rehefa voavaliny Jesosy zany ary talanjona izy ireo amin'ny fampianarany sy ny teniny de hitantsika eto amin'izay koa zany no ny henin'ny Fariseo zany fa tsy afaka niteny intsony Sadoseo tamin'ny valim-panontaniana izay navaliny Jesosy de niangona izy ireo. Niangona izy ireo inona indray no ataontsika? Izay le asan'ny fahavalo, le fisainan'ny olona, ny fisainan'ny olona zany hoe anjakany fanahy maloto, anjakany fanahy ratsy. Rehefa ao anatinao raha ohatra ka manana an'izany toetra zany ianao na manana an'izany fanahy ratsy zany ianao de mila ibebahanao. Ohatra misy olona anankiray anontanianao zavatra, ohatra hoe misy exemple ohatra hoe ohatra raisiko zany hoe ady hevitra. Indray zany rehefa misy zavatra hoe ifampiresahana, ohatra hoe mpiara-miangona sy mpiara-manompo, amen. De raha ohatra le olona zany ohatra ny hevitranao tsy narahana, de tsy metimety ianao amin'iny hevitranao iny raha tsy handeha maly an'iny olona mitady hevitra hafa koa, inona koa ny ataoko anoherako mba tsy maintsy anekeny reto ny teniko. Zany hoe tadiavinao zany hoe le olona hanaiky ny teninao, hanaiky izay rehetra lazainao. Zany hoe nenao ihany no marina. Zay ny toe-tsain'ny Sadoseo sy ny Fariseo. Ny tadiavin'izy ireo zany hoe ireo ihany no henoin'ny vahoaka, ireo ihany no arahin'ny vahoaka. Nefa amin'izay fotoana zao raha ny vahoaka ny manaraka an'izy ireo, dikan'izay manaraka olona fa tsy manaraka an Jesosy. Jesosy na tonga teo mila fantatsika hoe na Jesosy tonga nofo de tsy tiany Jesosy mihitsy hoe izy ara-nofo no fantatry ny olombelona. Fa lay Jesosy ara-panahy no tiany ho fantatry ny Jesosy anambarany an'ireto olona reto izay nanaraka azy. Raha azontsika le tenin'Andriamanitra. Jesosy tsy nanambara ny tenany mihitsy ary ny teny an'izany mihitsy hoe zaho izy tsy manambara ny tenako fa manambara ny ray izay naniraka aho izy. Izay no ambarako, izay izy no toriako, aleluia. Ka zay zany tiany Jesosy arahintsika ko ihany koa. Zay zany tiany Jesosy ampahafantarina le olombelona, le olona, le vahoaka, ny Sadoseo, ny Fariseo, ny mpanao-dalàna, aleluia, mba tsy hijery olona ara-nofo izy ireo, amen. Marina fa Jesosy Andriamanitra, amen. Jesosy Andriamanitra manoloana an'izy ireo nefa tsy fantan'izy ireo, amen. De izay zany tiany. Izay zany tiany Jesosy ambara amin'izy ireo. Nefa kosa zany izy ireo naka le hitantsika le nisy fotoana efa nazavaiko ny hoe fieritreretan'olombelona, le fisainantsika olombelona. Itsika raha vao mbola mandeha ara-nofo, raha vao tsika mandeha ara-nofo de tsy hafa ny Fariseo sy ny Sadoseo. Tsy miala ny Sadoseo sy ny Fariseo ny toe-tsaintsika sy ny toe-panahintsika, amen. Ohatra misy olona manoloana tahaka an'izay ne manoloana an'izy ireo Jesosy de ny fieritreretan'izy ireo maloto mandrakariva ny Jesosy zany misaintsaina ratsy foana. Izay zavatra zay mila hialantsika. Manoloana ny olona anankiray tsika de inolendra fa manoloana an'le olona tsika de saintsaintsika hoe izao indray zao no teneniny, izay indray zao no ataon'io, izao indray le tonga de negatif manohitra an'le olona foana ao amin'ny fisainantsika. Izay zavatra zay toe-tsain'ny Fariseo sy ny Sadoseo. Tsy tokony ananantsika rehefa tsika ao amin'ny Jesosy. Tsy tokony anana fisainana maloto. Amen. Zay le nofo mbola tsy maty. Amen. De rehefa avy eo zany niangona izy ireo, inona koa ny ataontsika anoherantsika n'ity lehilahy ity, anoherantsika an' Jesosy. Tsy fantana izy ireo fa Andriamanitra manoloana an'izy ireo. Amen. Tsy voatery arahana daholo ny zavatra ataonao, tsy voatery ho marina daholo hoe nenao ihany no arahana zay rehetra hevitrao. Satria izy ireo mbola mitady le plasy voninahitra. De tsy maintsy ny zareo no arahin'ny vahoaka, ka raha vao misy olona hafa zany arahin'le vahoaka de misy le fialonana. Misy le fialonana, misy le hoe maninona izy no arahana fa maninona nenay tsy arahana. Izay toe-tsaina zay mihitsy ny tiany Jesosy anamboarana an'izy ireo.
Izay le hoe izy ireo le mpiatsara velatsy. Ny tenen'i Jesosy ao amin'ny Matio 22 ihany koa izy milaza ny le fariseo mpiatsara velatsy non Matio 23. De toizako ten'Andriamanitra ary ny anankiray tamin'ireo izay mpahay lalàna nanontany nakafanahy azy ka nanao hoe fanontaniana napetran'izy ireo fanontaniana misy fakapanahy. Ny mpakafanahy iza? Satana ny mpakafanahy, fa ny fizahan-toetra dia avy amin'Andriamanitra. Fa ny mpakafanahy dia Satana. Ka raha misy olona anankiray maka fanahy olona dikan'izay le fanahy ao anatiny dia tsy fanahy tsy avy amin'Andriamanitra. Raha ianao mpaka fanahy olona, mody antaniko raha vavianina, mody antaniko ataoko an'izao, ahitako ny hevitriny, mody antaniko, izay mody antaniko izay le mpaka fanahy. Amen. Andraso fa mody ataoko an'izao izy. Alléluia. Ry havana ianao zay miaino an'izao video zao, ianao zay miaino an'izao ten'Andriamanitra zao. Alléluia. Aza manaiky ho isan'ny ampiasain'ny devoly ianao. Aza manaiky ho isan'ny mpaka fanahy ianao. Aka fanahy olona. Alléluia. Izay le hoe raha vao maloto fisainantsika ao mila ialatsika zay zavatra mieritreritra zany tsika ohatra olona anankiray de eritreretintsika ny zavatra rehetra nefa tsy fantatsika ny olona mety tsy mieritreritra akory. Amen. De hoe mpahay lalàna mihitsy ny nalain'izy ireo. Olona anankiray mpahay lalàna nanontany nakafanahy azy ka nanao hoe mpampianatra ny didy manao ahoana moa no lehibe ao amin'ny lalàna. Akafanahy an'Andriamanitra izy ireo, tsy fantan'izy ireo fa Jesosy ny ao alohan'izy ireo Andriamanitra. Efa nisy nanzavaiko an'izao io fisainantsika fantan'i Jesosy. Na mbola tsy mitenitsika dia efa fantany. Ny fieritreretantsika raha tsika manome tsiny olona, fieritreretantsika raha tsika tsy tia olona, fieritreretantsika raha manome tsiny olona, mankahala dia fahitan'i Jesosy, tsaro ho fahitan'i Jesosy io. Tsy manana ny fitiavana an' Jesosy zany olona zany. Tsy manana fitiavana an'Andriamanitra raha manana an'izany toe-tsaina zany. Misy ny olona eo ihany izy na mpiara-mivavaka ary, na mpiara-manompo ary, na ny kristiana tratran'izany. Samy ao am-piangonana, samy mivavaka, fa ny fisainanao fisainana tsisy fitiavana. Izay le hoe mpiatsara velatsy. Amen. Samy eo ihany ianao dia manana fisainana ratsy amin'ilay raha vavinao. Samy eo ihany ianao dia manana fisainana maloto amin'ilay raha vavinao. Amen. Izay zavatra izay tsy manana fitiavana an'Andriamanitra tsika. Sady sy fariseo tsy manana fitiavana an'Andriamanitra. Milaza izy ireo fa manaraka ny Mosesy. Zay izy miaino ny Mosesy, zahay zanaky ny Mosesy. Raha Mosesy Abrahama izy iny. Izy tenen'izy ireo raha zanaky ny Abrahama izy iny, Abrahama izy teneniny. Fakiko sao dia mandraha foana. Alléluia. Dia zay zavatra nataon'ny Abrahama izy niarahanareo izy Jesosy. Izay koa le tenen'i Jesosy amintsika ankehitriny. Raha tsika milaza zanaky ny Jesosy, raha tsika milaza manara-dian'i Jesosy, dia zay fahamarinana ny fahamarinana sy ny fahatahoran'Andriamanitra no tokony ho fiainantsika. Izay tsika voazalazaina hoe tia an'i Jesosy. Amen. Ao amin'iny anga izy milaza 8 Jaona 2:9 izy milaza an'izay. Milaza an'izay hoe ako ny tena amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona 2:9 andininy faha andiny fahasivy amin'ny telopolo. Dia namaly ireo ka nanao taminy hoe Abrahama ny raina. Tsy Mosesy ilay zazavady fa Abrahama. Jaona 2:9 andiny fahasivy amin'ny telopolo. Izy ireo milaza ny sadiseo ny mpanao dalàna sisa ny teny hoe zahay izy rainay ny Abrahama fa tsy ianao. Raha rain'ny Abrahama nareo izy Jesosy dia ny ataon'ny Abrahama koa nataonareo. Abrahama ne nanaraka an'Andriamanitra. Ka raha izy ireo milaza fa ny Abrahama tokony tsy hanana toe-tsaina fiatsaram-belatsy. Izay ny tiany Jesosy ho tenenina. Tsy tokony hanana toe-tsaina fiatsaram-belatsy. Raha zanaky Abrahama ianareo izy dia ny asan'ny Abrahama no ataonareo. Alléluia. Ny asan'ny Abrahama no tokony ataon'izy ireo.
Abrahama natahotra an'Andriamanitra, nanana an'Andriamanitra. Izay zany tokony ho hita tamin'ny fahasaosady zao, nefa tsy hita tamin'izy ireo izay zavatra izay. Mpakafanahy izy ireo, mpiatsara velatsia izy ireo, masina eo alohan'olona izy ireo, nefa ny ao anatiny feno rombaka ho izy. Taka an'le fasana lalorana fotsiny ety ambony izy, fa ny ao anatiny izy Jesosy maloto. Amen. Tsy manana fitiavana an'Andriamanitra zany. Izay koa zany tenen'i Jesosy amintsika eto. Manontany izy inona ny didy lehibe indrindra? Ny didy lehibe indrindra dia ny fitiavana. Haleluia. Dia hoy Jesosy tamin'ny tiava ny Tompo Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra. Zay voalohany indrindra ny tenen'i Jesosy. Ny fitiavantsika an Jesosy aloha voalohany indrindra. Izay ny tiany Jesosy ampahafantarina ny fariseo teto hoe mila tia an'Andriamanitra ianareo raha milaza ny tenanareo fa rainareo Abrahama. Izay koa ny tiany Jesosy ho tenenantsika raha tsika milaza fa tiantsika Jesosy. Haleluia. Dia mila tsika tsy manana toetra fiatsaram-belatsia, toetra mandainga, toetra miavinavina, zany rehetra zany mila tsy ananantsika raha tsika milaza fa tian'i Jesosy. Ataon'i Jesosy ahoana zany hiditra ao anatin'ny fony fariseo mpiatsara-belatsia. Ataon'i Jesosy ahoana hiditra ao amin'ny toe-tsain'izy ireo le fisainana misy fakapanahy makafanahy olona. Izay zavatra zay ny tenen'i Jesosy amin'izy ireo mba ho fantatrin'izy ireo hoe raha nareo tia an'Andriamanitra dia mila miala amin'ireo toe-tsainareo. Raha ianareo tia anahy satria Jesosy ihany teneniny eo, dia mila madio ny fisainanareo, ny fonareo. Haleluia. Izay koa ny ilainy Jesosy amiko sy aminao. Raha tsika milaza tian'i Jesosy, mila madio ny fotsika. Mila madio, mila miala tao ny fahalotona rehetra, ny lolompo, ny tsy fitiavana, ny fankalana, ny fiatsaram-belatsia, ny lolompo. Izay Jesosy vao afaka mitoetra ao anaty. Ina mahatonga Jesosy miteny hoe izay tsy madio am-po izy tsy ahita an'Andriamanitra. Raha tsy madio ny fotsika tsy ahitan'i Jesosy tsika. Na dia tsika ary miteny hoe hiandry ny fiverenan'i Jesosy. Miandry tsika hoe Jesosy ho avy, ho avy. Ho avy Jesosy fa moa ve anao madio am-po? Ho avy Jesosy fa moa ve anao tian'i Jesosy marina? Amen. Dia hoy izy anao ho avy Jesosy tsenan'i Jesosy nefa fonao feno fiatsaram-belatsia. Tsy ahitan'i Jesosy ianao, tsy hitsenan'i Jesosy mihitsy ianao. Haleluia. Amen. Ka zay zany tenen'i Jesosy eto hoe le fitiavana azy aloha ny voalohany indrindra, ny didy voalohany indrindra. Raha tsika milaza hoe ho avy Jesosy, ho avy Jesosy. Amen. Dia le fandehananao amin'ny fahamarinana, fahamasinana, fitiavana an Jesosy ao anatinao. Androany Jesosy dia mitaka antsika ho tia azy tanteraka. Androany Jesosy dia miteny antsika ho tia Jesosy amin'ny fotsika rehetra tsika. Aza fenona zavatra ao anatin'ny fotsika ao. Haleluia. Fa raha mbola misy zavatra tiantsika ao mihoatra nohon'i Jesosy, amen, dia tsy afaka mitoetra ao Jesosy, tsy afaka hitentsika hoe tian'i Jesosy. Raha mbola nitoetra antsika, ny tiantsika mihoatra an'i Jesosy, tsy afaka mandroso ao Jesosy. Haleluia. Raha nitoetrako miavinavina ohatra, toetrako ohatra mankahala olona, toetrako ohatra mbola tia le resadresaka olona, toetrako mbola tia manaratsy olona, amen, mbola tsy tian'i Jesosy tsika. Ataontsika ahoana zany? Haleluia. Ho tian'i Jesosy, Jesosy zay fitiavana, Jesosy zay masina. Ataontsika ahoana ny tia azy nefa tsika tsy mandeha araka ny sitrapony. Amen. Izay le hoe fitiavana an Jesosy amin'ny fonao. Io fonao sy ny foko io zany ilain'i Jesosy ho madio tanteraka. Raha mbola misy tiantsika ao, indraindray tsika mbola ny vatantsika tiantsika, na io tenantsika io ara. Ty tenantsika ty tsy azontsika tiavintsika mihoatra an Jesosy, non. Tsia. Mandainga tsika milaza ny tenantsika, ohatra zao raisiko, ohatra zao za manokana. Za manokana ohatra raisiko, ohatra exemple raisiko. Raha za zany milaza hoe tian'i Jesosy, nefa za mbola be torimaso. Tsy afaka hiteny zao hoe tian'i Jesosy. Haleluia. Satria Jesosy mitaky ahy. Amen. Tsy ny sitrapoko tsony izy natao fa ny sitrapony. Raha Jesosy ny velona atao anatiko, dia tsy za tsony velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Dia rehefa velona Jesosy ao anatinao, tsy ny sitraponao ny ataonao. Amen.
Raha za manokana ohatra ka tiako foana za atory foana, dia amin'izay fotoana zay le nofo no manjaka raha vao matory foana ianao, dia zay zavatra zay tsy sitrapon'i Jesosy. Dia dikan'izay zany aho miala amin'izay zavatra zay. Dikan'izay zao miala amin'izay zavatra zay. Amen. Dia manombo ny nofoko aho, manombo ny tenako satria tiako Jesosy. Amen. Omboko ty nofoko ty za Jesosy satria tiako anao, na dia ao le torimaso dia afoiko fa andeha aho dia andeha aho hitady anao, andeha aho hivavaka. Amen. Zay le fitiavana. Ity tenanao ty mila lavinao, zay le tenin'Andriamanitra omaly. Zay le tenin'Andriamanitra le Paoly ny teny hoe asiko mangana ny tenako. Alléluia. So dia za mitory indray izy no lavina. Amen. Kanizaniza tsika tsy voatery tsika rehetrarehetra no atao hitory, tsika rehetrarehetra atao anambaran'i Jesosy. Ka raha tsika tsy mahafoy an'ity tenantsika ty fa mbola ny tenantsika ny tiavintsika, tsy afaka ilaza tsika hoe tian'i Jesosy. Amen. Fanarahana an'i Jesosy mila mahafoy ny zavatra rehetra ianao. Izay no lazaina hoe tian'i Jesosy ianao. Amen. Anatin'izay koa ohatra hoe za ohatra hoe tia mihinana ohatra tendan-kanina ohatra mihinana foana. Amen. Dia Jesosy nefa mitahaka FIFADIAN. Dia rehefa ianao nefa tsy foinao le hanina fa iny foana no haninao, dikan'izay anao mbola tianao le hanina mihoatra an'i Jesosy. Alleluia. Fitiavana an'i Jesosy na hatramin'ny kely indrindra ary mila hitan'i Jesosy aminao zany, na ny fanajanao ny ora. Rehefa anao mivavaka na ny ora ivavahanao mila hajainao. Amen. Hajainao Jesosy satria tianao izy. Amen. Raha tsy hoe misy zavatra tena hoe tsy afanao manoatra, zay hafa indray. Fa raha mbola hoe azonao atao, avelao aloha le zavatra ataonao, ndehana aloha ianao. Alléluia. Tanterao le fotoana satria tianao Jesosy. Zay le fitiavana. Indraindray tsika le maimaika le zavatra ngeza hitatsika, fa le zavatra madinidinika tsy hitatsika. Amen. Mitoetra koatra raha mbola hitako dia misy tsy satenena ohatra, tsy sahanarina ohatra, misy zavatra tsy mety. Amen. Alléluia. Dikan'izay zany ianao mbola le tenanao no tianao. Io fa ohatran'io zaho dia fa Jesosy ihany anovana. Jesosy ihany anovanao nefa ianao tsy mety hiova. Ianao aloha ilainy Jesosy manao sakrifisy ny tenanao dia miasa ny fanahy masina. Alléluia. Zay ry tenin'i Jesosy eto hoe tiava ny Tompo Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra. Tsy maintsy tian'i Jesosy, tsy maintsy obligatoire, tsy maintsy tian'i Jesosy tsika amin'ny fotsika voalohany indrindra. Ao ny diran'i Jesosy voalohany. Maro milaza ny tena ny tian'i Jesosy izy nefa ny alahady ihany izy no tian'i Jesosy, fa amin'ny fiainana andavanandro izy tsy hitany hoe Jesosy ao anatiny. Amen. Ampiangonana izy dia hitanao tena midera, dia tena mivavaka, dia tena manao ny asan'Andriamanitra, nefa ny fitiavan'Andriamanitra tsy ao anatiny. Alléluia. Amen. Tsy azontsika atao ny fariseo sadusiony ohatra zany. Fariseo sadusiony tampiangonana zao nafana fo. Zay le hoe kristiana religion. Kristiana religion ampiangonana manao sato mafana. Fa jereo le toetrany, jereo nge ny toetran'izy ireo hoe mpakafanahy olona. Amen. Izay na tonga an Jesosy ny teny hoe ny ananatra ny mpianatra ny mihitsy Jesosy hoe eo amin'ny fipetrahan'ny Mosesy no hipetrahan'ny mpanoradalàna ho izy. Zany hoe mpitarika mihitsy izy ireo, fa sy ny fahaseho koa amin'izany izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo, fa aza mba manao araka ny asany. Inona ny asan'izy ireo? Tsy nandeha amin'ny fahamarinana, tsy nanao ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ny asan'izy ireo. Ny asan'izy ireo izy miteny hoe mitandrema, aza atao zao, fa izy tompo-tenany tsy mandeha araka n'ilay sitrapon'Andriamanitra. Tsisy fitiavana an'Andriamanitra ao. Alleluia. Ka takian'i Jesosy tsika ho tian'i Jesosy amin'ny fotsika rehetra. Dia manaraka sy ny fanahinao rehetra. Ny fanahintsika mila tian'i Jesosy ihany koa ny fanahintsika. Izay le hoe fitiavana an'Andriamanitra, izay le hoe fahamasinana âme, corps, esprit.
le hoe sainteté. Izany hoe itsika kristianina mila tsika masina anatiny ivelany ny fanahy, ny vatana, ny fo. Reo mila masina fa raha zay tsika tsy mahita an'Andriamanitra. Mila miray, mila mitovy reo. Amen. Ny fo le voalaza teo. Raha misy zavatra mbola tiatsika mihoatra an'Andriamanitra, mila zavatra, mbola misy zavatra tiavintsika mihoatra an' Jesosy, na ny lamaody, na ny sakafo, na ny zanaka, na ny vady, tiatsika mihoatra an'Andriamanitra dia dikan'izay tsika mbola tsy azo lazaina hoe tia an' Jesosy. Tsy hoe tsy ho tiavintsika ny manodidina antsika sy ny ankohona antsika, fa ny hoe voalohany ataontsika voalohany dia Jesosy. Na io vadintsika io, na MATIO22-34 izy milaza. Miaraka mandry eo ny mpivady, ny anankiray ho raisina, ny anankiray tavela. Midikan'izay ny ara-panahintsika tsy miankina amin'ny vadintsika, ny ara-panahintsika tsy miankina amin'ny zanantsika, ny ara-panahintsika tsy miankina amin'ny ray aman-drenitsika, ny ara-panahintsika tsy miankina amin'ny pasterantsika, ny ara-panahintsika tsy miankina amin'iza na amin'iza, fa miankina aminao. Alleluia. Dia hoe sy ny fanahinao rehetra, zany hoe tia an'Andriamanitra tsika amin'ny fotsika, izay le hoe masina ny amin'ny fo, izay le âme. Dia eto ihany koa dia le fitiavan'Andriamanitra ny amin'ny fanahinao, ny amin'ny fanahiko. Alleluia. Ny fahamasinan'ny fo dia le voalaza antsika rehetra teo, le fahamasinany anatiny io. Amen. Le fahamasina io le fitiavanao an' Jesosy mila hita. Io le mila maty le nofo. Io le mila miala le ratsy rehetra amin'ny fisainana, ny amin'ny fo, ny amin'ny maso, ny tanana, ny tongotra sy ny sisa. Reo mila masina hita an' Jesosy hoe tena hoe miankinao anatin'ny fo manko reo rehetra. Reo vatantsika rehetra reo miainga ao anatin'ny fo. Raha misy olona tsy tianao dia ao anatin'ny fonao ao vao mahita an'le olona dia miakatra ny anatin'ny fonao dia misy namanao ohatra miaraka aminao dia hitanao le olona dia lasa ianao dia mijery fomba fijerinao aloha, jereny Jesosy, fomba fijerinao an'le rahavavy, tonga dia hita ianao hoe tsy manam-pitiavana azy, tonga dia hitanao hoe mangaraka, tonga dia hitanao hoe manao fihetsika tsy mety. Amen. Avy ao anatin'ny fo io mivoaka ety ivelany. Dia ny manaraka rehefa avy ao amin'ny maso dia miditra ao amin'ny fisainana. Mibaiko voalohany antsika olombelona dia ny ao anatin'ny fotsika ao. Io ny tadiavin'i Jesosy mila ombona, io ny tadiavin'i Jesosy mila tian'i Jesosy tsika amin'io fotsika io. Amen. Fa rehefa io manjaka ao Jesosy, ninona zavatra hitantsika maso io tsy mahataitra antsika tsony. Alleluia. Tsy mahamaimaika antsika tsony. Amen. Fantaro, eritrereto ny tenanao, eritrereto ny vatanao, eritrereto ny mombanao, ny fonao. Dinivo. Satria ny ten'Andriamanitra dia fitaratra. Ten'Andriamanitra fitaratra ijerentsika ny fiainantsika. Io jerena hoe misy tasy ao zany. Io le hoe tasy. Alalànao hoe tasy aminahy zany ny fisainako, tasy aminahy zany ny lelako, tasy amiko zany ny masoko. Alleluia. Amen. Zay zany le hoe fahamasinan'ilay fo. Ilay fotsika ao zany hita, mila hita an' Jesosy. Raha ohatra ianao zany mbola matimaty zavatra, dinio ny fonao, inona mbola zavatra matematesanao. Misy fety ohatra, mbola lasa ianao miazakazaka mamonjy fety. Amen. Misy anniversaire, lasa ianao miazakazaka anniversaire. Anniversaire lasa. Misy dia plazy lasa. Dikan'izay ny fotoana zao andiniantsika ny tenantsika. Fotoana zao amakiantsika ny tenin'Andriamanitra. Mba mana fotoana anao na adiny ray ary foinao an' Jesosy. Adiny ray foinao ivavahanao andinianao an'io tenin'Andriamanitra io. Alleluia. Fa vao misy zavatra kely lasa ianao, misy zavatra kelikely arianao, hitanao aty, hitanao ary. Dikan'izay anao mbola le fonao ao, mbola maminao zao tontolo zao.
fanarana an Jesosy ry avy malala mila misaraka amin'izao tontolo zao. Mila misaraka ianao, mila hita an Jesosy ianao, tsy zavatra tianao tsonao fa tsy Jesosy. Amen. Misy dia miplazo lasa ry, misy dia anjao ary ny vata mombanao nefa mila mbola mandinika ny tenanao inona marina mbola tsy mety amiko, inona mbola ialako, inona mila diniko Jesosy, entiko aminao ty, alao amiko ty toetra ty fa mbola tsy mety amiko ty Jesosy, amboaro a Jesosy. Amen. Zany ny olona itsainan Jesosy. Alleluia. Misy zavatra kely lasa ry, misy zavatra kely dikan'izay ianao mbola matimaty, misy lamonjy koa ry lasa miazakazaka ianao, misy an'izao koa ry lasa miazakazaka. Amen, amen. Alleluia. Fa rehefa ianao tena babon'i Jesosy zany, tsisy mampahitra anao tsony zavatra rehetra, na vola io, na harena io, na vady io. Amen. Miandry ny sitrapon'ny Tompo ianao, zay le hoe manafaharetana anao amin'ny zavatra rehetra. Andrasanao mihitsy Jesosy hitarika anao, andrasanao mihitsy Jesosy hitondra anao hoe non, mijanona aloha, miandry ianao mandrapa, tsy maika miazakazaka anao, miazakazaka ianao tonga de le ranofo be mandeha. Amen. Alleluia. Izay le hoe fo, famasinan'ny fo, le famasinan'ny fanahy, le fitiavanao an Jesosy amin'ny fanahinao. Hoe tiavan'Andriamanitra amin'ny fanahinao rehetra. Ny fanahin'Andriamanitra fitiavanao fanahy, le famasinan'ny fanahy de le vavaka. Vavaka. Satria tsika zao mieritreritsika hoe tsika tany amin'izao tontolo zao tany tsika tsy mbola tsy nandray Jesosy. De izay le mila fantatsika. Inona zany mampiavaka antsika tany amin'izao tontolo zao sy tsika ao amin'ny Jesosy? Izay ny ten'Andriamanitra hoe tsika hoy izy ny fahazavana, dikan'izay miavaka atsika. Raha tany amin'izao tontolo zao tsika mbola miazakazaka anniversaire, miazakazaka plazy, miazakazaka fety, miazakazaka, de mbola amin'ny Jesosy tsika mbola miazakazaka amin'izany ihany. Amen. Non, tsy izay tsony tsika rehefa amin'ny Jesosy. Miazakazaka tsika hiditry ny lanitra, le ara-panahintsika hoe inona ny ataoko andovako ny lanitra. Jerentsika le zavatra rehetrarehetra voalaza teo, le nibebahantsika teo. Aiza amin'ireo misy anahy, aiza amin'ireo ny misy anahy sao de mbola misy an'ireo aho, ka mila anatonako an Jesosy, hitadiavako an Jesosy mba hanadiovany anahy, mba hafako andova ny lanitra. Amen. Le fampianarana ankehitriny lasa miazakazaka ianao amin'ny zavatry ny tany. Reny le zavatry ny tany azakazahantsika. Amen. Halleluia. Tsy resaka vola ihany le fampianarana zavatra tany fa na ny zavatra ohatr' zany, reny le zavatra hoe manarika. Reny le zavatra ohatran'ny hoe manarika anao, ahatonga anao hiazakazaka amin'ireny zavatra ranofo. Halleluia. De ny fanahinao, le fanahy amin'izay zany de le vavaka ataonao sanandro. Satria tsika tany amin'izao tontolo zao zany de sahalany hoe le fanahintsika ho maty, le petit f fanahy, le fanahintsika olombelona. Satria tsika vatana, saina, fanahy. De Jesosy fantatsika zay hoe Andriamanitra raha izy zanaka fanahy. Izy namorona antsika tahaka azy, tsika tahaka azy, de tiany Jesosy tsika ho velona ho azy. Amen. De le petit f ao anaty fanahy tao anatintsika maty raha tsika mbola tany amin'izao tontolo zao. Io mbola tsy velona fa maty. Izay nahatonga antsika lasa tsika misotro toaka, lasa tsika mandeha amin'ny boîte de nuit, lasa tsika mijangajanga. Reny le fanahy tsika mbola maty, le mbo andevoziny devoly tsika. De le devoly mitarika atsika de tsy mahafantatra tsika ny gauche et droite. De mandeha tsika zay tiantsika atao, dikan'izay tsika mbola tariny nofotsika tsika amin'iny. Amin'ireny tsika mbola le nofo mitarika. Ka rehefa amin'ny Jesosy tsika tsy nofotsika tsony mitarika atsika. Misy différent mihitsy rehefa tsika amin'ny Jesosy tsy le nofo tsony mitarika atsika. Alleluia. Fa le fanahy masina, zay ny tenenao amin'ny Romanina 9:4. Fa izay tariny fanahin'Andriamanitra hoy izy no zanak'Andriamanitra. Rehefa tariny fanahy ianao azo lazaina hoe zanak'Andriamanitra. Fa raha le mbola fanahinao petit f no mitarika anao, dikan'izay mbola tsy ao le fanahy masina. De rehefa nandray an Jesosy tsika, de iny fanahintsika iny lay maty iny, lay fanahy masina mamelona antsika indray. Amen. Velona le fanahintsika ifandray amin'ny fanahy masina. Inona no avelona an'iny fanahintsika iny? Le fanahintsika le mbola maty le tany amin'izao tontolo zao tsika,
dia mbola manao zay tiantsika atao. Amen. Dia ireny le fanahy ny devoly miditra ao anatin'ny fanahintsika, miditra izy. Amen. Tsarovy fa be dia be ny fanahy mamatotra atsika, tsy fanahy anankiray ihany fa be dia be ny mamatotra atsika arakaraka ny anatona atsika tadiavantsika an Jesosy, mampiala an'le devoly. Alleluia. Fa raha ohatra atsika ka le mbola manaraka ihany ny lalany mitovy amin'ny ara-nofo dia mbola miampy le devoly, miampy. Alleluia. Zay mahatonga le kristiana tafalatsaka foana. Ialao le kristiana religion, kristiana ny alahady fotsiny, kristiana le vavaka manaraka fotsiny, fa tena miaina mitady an Jesosy andro manalina. Tadiava hoy Jesosy dia mbola hita Jesosy no tadiavintsika. Jesosy no lalana idirantsika amin'ny lanitra fa tsy olona. Amen. Tsy zaho iraka fotsiny. Amen. Mosesy iraka fotsiny, Abrahama iraka fotsiny, fitaovana fotsiny reny. Amen. Fa le Jesosy no tadiaviko afahako hiditra ny lanitra. Amen. Dia le petit f le fanahy amin'izay zany rehefa nandrainy Jesosy tsika velona iny fanahy iny rehefa tsika ka ohatra nandrainy Jesosy. Misy olona nanolo tena ho Jesosy, nandrainy Jesosy vita batisa, dia après niny izy tsy hita intsony. Tsy zay le fanarahana an Jesosy, tsy zay mihitsy. Fa mila ianao natao batisa manomboka eo anao velona le fanahinao, maty le fanahy, maty le fahotana miala. Amen. Dia mandeha araka ny fanahy amin'izay anao manomboka eo, mila mitombo amin'izay le fanahy ao anatinao. Amen. Dia iny le mifandray amin'ny Jesosy, mifandray amin'ny fanahy masina le fanahinao. Ka iny mila vavaka, mila fangatana amin'ny fanahy masina, mila fifadikanana, mila famakiana ny ten'Andriamanitra. Iny le famasinan'ny fanahy. Zay vao hoe mifanaraka reo, zany hoe mila fanaraka zany reo. Ny fitiavanao an Jesosy amin'ny fonao dia avy eo le fitiavana. Rehefa le fonao amin'izay zany miditra ao Jesosy miala le ara-nofo. Amen. Dia le tsy fitiavanao amin'izao tontolo izao tsony. Dia amin'iny fotoana iny le fanahinao automatique tian'i Jesosy. Le fanahinao amin'izay le velona amin'izay le fanahy le petef maty teo dia iny mifandray amin'le fanahy masina, dia mahatonga anao mangetaheta foana te hivavaka, mangetaheta foana hifadiana, mangetaheta foana maka ny ten'Andriamanitra idera isan'andro tsy ny alahady ihany. Ary tsy miandro hoe misy olona foana ianao vao hivavaka, na misy mpitarika pasitera na mpanomian'Andriamanitra na zay ianao vao hivavaka. Tsia, fa na ianao rery na mandeha na aiza anao afaka mivavaka, afaka manao ny programanao ianao. Zay le hoe ianao le mpianatra an Jesosy, ianao le torin'ny filazantsara, ianao le fahazavana. Amen. Averiko foana ny teny hoe Jesosy ny teny hoe amin'ny andro farany izy andatsahako amin'ny nofo rehetra ny fanahiko. Zany hoe tsika rehetra, tsy ny mpisorona ihany na mpanompon'Andriamanitra ihany mahazo ny fanahy masina, fa tsika rehetrarehetra. Tsika rehetrarehetra no mpianatra fidin Jesosy. Alleluia. Fa io miankina amin'ny fitiavanao an Jesosy. Raha tena tianao Jesosy, vonina izy anala ny tsisy rehetra ao anatin'ny fotsika ao. Anala le ara-nofo be. Vatanao ty mila ombonao, zay le manombo ny teny, zay le hoe prix à payer. Alléluia. Amen. Dia rehefa avy eo zany ianao, rehefa le fonao anjakan'i Jesosy, miditra amin'izay le fanahy masina, mamelombelona anao amin'izay, mitarika anao hivavaka, mitarika anao hiditra amin'ny fanatrehan'ny tompo foana, mitarika anao izy na torimaso mety tsy hitanao tsony. Rehefa ny fanahy masina miditra miasa arakaraka ny faharetanao mivavaka. Maninona antsika mivavaka mbola matory, mivavaka antsika maky ten'Andriamanitra matory, satria le fanahy ao mbola tsy velona tsara, mbola miharoharo, mbola mifangaroharo. Amen. Dia manaraka izy ary ny sainao rehetra, ny fisainanao, amin'io fisainanao ihany koa mila tian'i Jesosy ianao. Amen. Ny fisainana ny azavaintsika teo hoe lepaka fanahy teo, lepaka fanahy manaka ny Sadosy fariseo. Io fisainanao io, alleluia, dia mila Jesosy no ao. Raha vao misy fisainana vola ao
roaho amin'ny anaran'i Jesosy fanahy fitiavam-bola zany. Jesosy niteny mihitsy ao amin'ny Matio 24 izy tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamonoana ianareo izy tsy afaka miaraka reo. Alleluia. Karaha mbola antsika tia vola, misy fisainanao ahoana koa ina koa ny ataoko amin'ity taona ity, ina ny fidiram-bolako, zaho anao zao marina fa antsika mila hoe mandamina programma antsika, alaminy programmanao. Fa raha voazany foana ny saintsainao isan'andro, dikan'izay le fanahy masina mbola tsy miditra ao anatin'ny fisainanao. Alleluia. Fa ny tiany Jesosy zany ianao avelanao, izay le hoe Jesosy mitarika atsika. Izy mitarika amin'ny fisainana, izy mitarika amin'ny fo, izy mitarika ny amin'ny momba antsika rehetra. Fa raha tsy izay ianao mandeha amin'ny herinao de le izy ane le devoly fetsy avelany ianao mandeha alefany le programma fisaina rehetra. Atenatenany eny amin'izay ianao kapony satria izay le hoe tsy avy amin'Andriamanitra le zavatra. Atenatenany amin'izay nasin-javatra amin'izay ianao de izay mahatonga le olona sasany hoe hanompo an'Andriamanitra ihany nefa tsy hitako. Manompo satria le izy tsy manaraka ny fitarian'ny fanahy masina izy. Satria tsy miandry ny fitarian'i Jesosy ianao. Raha mbola tsy fotoanan'i Jesosy na iodina akaviakavanana ianao mandeha ianao, amen. Fa avy eo ianao bloque rehefa avy eny an-dalana eny atenatenany eny, amen. Fa avelanao mihitsy Jesosy hitarika anao, avelanao mihitsy Jesosy hiasa. Hoy Jesosy zao aloha ianao am'izao aloha ianao miandry. Ohatra vady tsy omeny Jesosy ianao, miandrasa tsy maimaika ianao. Ai Jesosy foana manome an'izany vady zany. Halleluia. Fa maro am'izao miazakazaka makany am-piangonana mitady vady, miazakazaka makany am-piangonana mitady asa, mitady vola, mitady harena. Adinontsika le mpanan-karena ny teny Jesosy, inona no ataoko andovako ny fiainana mandrakizay? Mpanan-karena nefa mitady ny andovan'ny fiainana mandrakizay, tsika indray miazakazaka andeha hitady andova harena. Le izy hitady andova ny fanjakan'ny lanitra no ilainy Jesosy amiko sy aminao. Inona ny teny Jesosy tamin'ilay mpanan-karena? Tsy niteny izy hoe mitombo ny harenanao, tsy niteny an'izay izy. Fa hoy izy hoe amidio ny fanananao dia omeo ny malahelo. Satria anisan'ny lalàna anankiray ihany koa izay zavatra izay. Hoe mila rahantsika, mila manometsika ho an'ny malahelo. Izay zavatra izay tsy ahafahan'ny hiditra ny lanitra. Izao izy efa nankatony ny didy rehetra. Didy anankiray ihany tsy ankatoavintsika tsy ahafahantsika miditra ny lanitra. Mba eritreretintsika izay zavatra izay. Hoe zavatra ray fotsiny tsy voatandritsika. De mieritreritra zao tsika rehetrarehetra hoe samy fa tena hoe iza sahy teny hoe tonga Jesosy hiakatra. Iza sahy teny an'izany? Za tsy sahy teny an'izany hoe tafakatra raha tonga Jesosy. Ianao zany sahy teny ianao fa hiakatra anao raha tonga Jesosy. Tsy mora le fidirana amin'ny lanitra, tsy mora. Zavatra anankiray fotsiny, pentina kely tasy. Mbetreretsika hoe pentina kely tasy amin'ny akanjotsika tsika tsy mahita an'i Jesosy. Amen. De izay zany le de manaraka an'izay koa le hoe fahamasina ivelany moa. Efa zavaina amintsika foana le fahamasina ivelany. Amen. Fa ireo zany ilainy Jesosy, ireo mila tian'i Jesosy ny saitsika, ny fotsika. Amen. De ina koa le ray to ny fanahintsika. Halleluia. De rehefa io manjaka ao anatintsika amin'izay Jesosy, rehefa miasa ao amin'izay Jesosy anatin'io fotsika io, ao amin'izay izy mitoetra ao anatin'ny fotsika ao. Volavolain Jesosy tsika, amen. Mandra-piavin Jesosy eny amin'ny lanitra tsika ry havana. Tsy maintsy tsika miditra amin'ny fanatrian'ny tompo. Tsisy hoe tonga de ety tsika ety an-tany de hoe atoritory aho tonga hoe zao fa hiditra ny lanitra. Tsisy afaka anao an'izany tsika. Mandra-piavin Jesosy tsika tsy maintsy miady. Raha mbola ety an-tany tsika miady. Miady ny fanahintsika. Ny fanahy aloha voalohany indrindra. Manaraka ho azy ireny zavatra rehetrarehetra voalaza ireny. Ny vady, ny zanaka, ny vola sy ny sisa. Amen. De rehefa mitoetra ao anatintsika amin'izay Jesosy, izay tsika vao afaka hitian'ny namantsika. Tsika tsy afaka ilaza hoe tian'ny namantsika tsika raha mbola tsy ao anatintsika Jesosy. Izay mahatonga le feno fiatsaram-belatsy satria tsy ao Jesosy. Izay mahatonga antsika miady, mahatonga antsika mialona, mahatonga antsika makahala ola satria nahoana? Tsy ao Jesosy.
satria tsika tsy tian Jesosy fa mila tiavintsika voalohany Jesosy mitoetra ao anatintsika mora amintsika miantra manome mora zany rehetrarehetra zany haleluia rehefa le fonao feno fitiavana an Jesosy ao anatinao tsisy afaka itentsika hoe tany am'izao tontolo zao tsika nahay nandefitra olona tany am'izao tontolo zao tsika nahay nanetritrena tsy nahay an'izany tsika men raha tsika nandray an Jesosy ary mila mandray azy bebe kokoa tsika tena anjakany tanteraka men haleluia izay mahatonga ny olona hoe tsy mana fandeferana tsy mahay mamela heloka lolo-po mahatonga olo mimenomenina lava satria nahoana tsy ao Jesosy haleluia ahoana mateny anao ko Jesosy ary nandrara ahoana natezitra an'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely nakany nefitra le fimenomenomana tsy avy amin'Andriamanitra zany le tabataba le fifandirana le fosafosa tsy avy amin'ny Jesosy ahoana iteny koe za atao anaty Jesosy nefa za mifosa ny raha vaviko ahoana iteny koe atao anaty Jesosy nefa za makala ny raha vaviko zay teny ny Jesosy ry mpiatsara velatio izy le fariseo mpanao-dalàna lasa mpiatsara velatitsika na de mivavaka manao ahoana amen izay tsika vao afaka hitiany namantsika rehefa ao Jesosy matahotra tsika hifosa olona rehefa ao Jesosy matahotra tsika hiteny olona rehefa ao anatinao Jesosy matahotra ianao hibitsibitsika nendrikendrika ny namanao amen le fitiavanamana tsy voatery vola amen ny fitiavanamana tsy voatery hoe omeko an'izao ty de hoe zay le fitiavana tsy zay le fitiavana amen ny fitiavana amin'ny Korinthiana voalohany toko 7:10 tsy miatsara velatsia tsy miarina tsy mirehareha izay le tena fitiavana riavana malala tianao ny namanao aza fosaina izy tianao ny namanao aza resana izy rehefa tsy eo haleluia maro amintsika miteny hoe tiako ianao de mena vola mena ny tsiny mitsy fitiavana haleluia reo olona mpiasan'ny satana reo manome vola manome harena reo fa move mifitiavana omeny reo vola reo nefa aveo ianao aveo ny ariva ianao tafiny na niasa zao tsika amin'ny patrontsika raha miasa amin'ny patrontsika manome vola tsika ne manome karamatsika fa move le fitiavana ao anatiny tsy le vola mitsy le fitiavana amen ilaitsika ny manome ilaina zany ama-kristiana manome anao ny mahantra ny kamboty mitondra tena manome anao mpanompon'Andriamanitra manome anao any am-piangonana amen fa voalohany indrindra aloha le fo be de be mpanompon'Andriamanitra asehon Jesosy an-danitra ao haleluia asehon Jesosy amen mahavita asa be manao asan'Andriamanitra sy ny sisa fa tsy ao anatin' Jesosy zay le hoe nivoana afantaranareo azy nivoana afantaranareo azy de jerena le trano mirodana entin'Andriamanitra any an-danitra mpanompon'Andriamanitra toy ny any mpanompon'Andriamanitra zao efa jereo teneno izy le mpanompoko satria izy namanao asa be izy manome vola be izy fa tsy ao izy anatiny ao tsy ao anatiny le fitiavana an Jesosy voalohany indrindra tsika alohantsika anao fanomezana anao ny asa sy ny sisa rehetrarehetra Jesosy aloha mila manjaka ao anatintsika mila tiavintsika Jesosy amen am'izay fotoana zay rehefa ao Jesosy mitandrina tsika amin'ny fontsika tsisy fiatsaram-belatsia tsisy fankalana tsisy fimenomenoma tsisy amin'ny fotoana iny le vola omentsika akasitran'Andriamanitra am'izay fotoana zay le tranontsika ao an-danitra ao mitombo haleluia mila mitandrina tsika haleluia mila mitandrina tsika tiavo Jesosy tsy maninona ianao na mahantrahantra kely tiavanao Jesosy haleluia zay miriaria be mavita be anao nefa tsy ao Jesosy haleluia amen tsara raha ohatra ka tena manjaka ao Jesosy misy zao vetivety mpanompon'Andriamanitra anankiray nambaran Jesosy azy le mpanompon'Andriamanitra tena manao asa be izy mitory na hatramy internet haleluia fa rehefa natoron Jesosy azy ny tranony ao le tranony amen atoron Jesosy ao an-danitra ao ny tranony fa zao nataon Jesosy teneno izy haleluia teneno izy misy olona anankiray nanana lahelo nasehon tompo azy mila mifamela heloka izy roa
fa raha tsy zay izy tsy miditra ny lanitra. Na de ao ny tranontsika ngeza be, na de ao ny tranontsika mahavita zavatra ngeza be tsika. Alleluia. Amen. Nefa tsika tsy ao le fitiavana amin'ny fotsika io. Mody ataotsika ty ivelany le asan'Andriamanitra nefa le fo maloto. Zava-poana ny zavatra ataotsika. Alleluia. Tsy ahitan'i Jesosy mihitsy tsika. Amen. Ka miteny antsika Jesosy eto. Hitantsika le mpanompon'Andriamanitra zany hoe natorin'le trano eo, natorin'le olona hoe teneno izy ianona. Ifamela heloko izy amin'ny misy olona anankiray tsy haiko hoe inona izy ireo ny fanditra. Dia nanana lahelo. Zany hoe manao ny asan'ny tompo ihany izy nefa ao le fo makahala an'le anankiray. Ny anankiray koa tahaka an'izay. Teneny Jesosy. Amen. Teneno izy bebaka. Teneno izy andeha mahitso izy. Hiala ao anatiny. Zany hoe misy rankina ao anatiny, misy vengeance, misy tsy fitiavana, misy tsy famelan-keloka. Tsy ahitan'i Jesosy mihitsy tsika. Amen. Tsy le asa be ty ivelany. Amen. No azotsika miditra ny lanitra. Aleo tsotsotra ihany. Amen. Aleo tsotsotra tsy mitatena. Amen. Toy izay aho nanao asa be, nanampy ny mahantra, nanao n'izao, efa friariana mandeha. Tsy ao tsony Jesosy. Alleluia. Riava malala. Matahorana Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Matahorana Jesosy na ny teny aloka ny vavantsika, na ny fieritreretantsika. Mba eritreretony na hatrany fieritreretantsika tsika mila ampian Jesosy. Na amin'ny lelantsika, na amin'ny masontsika, amin'ny fotsika, tanantsika, tongotritsika, mila tsika tian Jesosy voalohany indrindra. Matahotra an Jesosy ny fitiavana. Fitiavana Jesosy dia resaka fitiavana an Jesosy dia hoe fatahoranao manao ny ratsy. Amen. Fa tsy le fanomezanao ino jeren'i Jesosy ihany iny, fa ny fonao ao jeren'i Jesosy. Alleluia. Fa rehefa tsika mahay mitian Jesosy, halleluia, riava malala, niza manao ratsy tsika, niza manenjika tsika, satria zay manko ny ataon'ny devoly. Alleluia. Ny point faible jeren'ny devoly anatintsika ao dia io jereny hoe ahoana anaovantsika n'io fony io, jereny le fotsika, jereny le fonao. Exemple raisiko. Amen. Satria zay zavatra zay koa natoriny Jesosy an'le mpanompon'Andriamanitra. Nentin'le mpanompon'Andriamanitra le mpanompon'Andriamanitra zany hitan'le devoly. Fa tsy mahazaka olona anankiray asandratr'Andriamanitra. Mitandrina tsy mora le dia, tsy mora le lalana. Amen. De fatan'le devoly le pastera fa tsy mahazaka raha misy olona tariny ao ampiasain'Andriamanitra. Amen. De le mpanompona le olona tariny tao tamin'izay fotoana tsy haiko hoe inona tsy tadidiko le izy, nisy zavatra hoe nitahian'Andriamanitra zany izy de nijoro vavolombelona le olona tariny ao. Amen. De le devoly efa io miambina fa fatany le izy. De le fon'le pastera tonga de marary. Hitan'le devoly. Le fon'ny pastera tonga de marary izy. Manina tsy za, izy zany nanao zao. Le fona tonga de hitan'le satana. Amen. Hitanao izy Jesosy. Jesosy mahita ny fotsika io. Alleluia. Hitan'i Jesosy io fotsika io. Natory le mpanompon'Andriamanitra, hitanao io izy hitan'le devoly le fony de tonga de miditra le devoly anatin'le fon'le pastera. Tonga de ao le fahakalana. De mody faly izy ao anoloan'le olona. De mody faly. Alleluia. Fa ny fony ao hitan'ilay satana. Riavana ianao zay meno zao video zao. Koa tsy anaraka an Jesosy amin'ny fiatsaram-belantsika tahaka ny fariseo sy ny farisadiseo. Fa mila tiavintsika Jesosy. Ny fitiavana an Jesosy. Amen. De fitiavanao namanao ihany koa. Eo anilanao eo. Satria io jeren'i Jesosy amintsika io. Raha tianao ao izy. Raha tian'Andriamanitra tsika zay tsy hitantsika maso ataontsika. Raha halantsika io zay raha vavintsika na ny raha latsika ao. De ataontsika ahoana tsy tiantsika zany reo. Ahoana tenenantsika hoe tiantsika Jesosy. Tsy afaka hitentsika hoe tiantsika Jesosy.
nefa tsika makahala ny olona eo anilantsika. Amen. Ka zay mahatonga an Jesosy zany miteny hoe mba hitiavatsika ny namantsika satria tsika olombelona tsy mahay mity. Ty fotsika ty tsy mahay mity zany. Fa ny vatantsika ihany ny vatantsika. Ny ana zay mahatonga antsika hoe zaho ihany nanadio, zaho ihany nanao an'izao, zaho ihany nanao zay. Mila maty le zaho. Mila tsy hita. Jesosy ny afaka niteny hoe zaho Andriamanitra. Zaho tsy andeha hitondra ny azo fijaliana reo. Zaho tsy andeha hamono ny tenako eo azo fijaliana. Tsy niteny an'izany Jesosy. Jesosy nanaiky, nanetry tena. Zay no tadiavin'i Jesosy ataontsika ihany koa. Halleluja. Raha misy izy tia namany izy tia ny sakay zany. Raha tiantsika namantsika dia mamonjy namantsika tsika. Halleluja. Amen. Zay ny ten'Andriamanitra amen'i Jesosy atsika androany. Fa rehefa tiantsika Jesosy io ao anatintsika ao, mora amintsika mitina ny fahavalontsika. Na ny olona mamono atsika, na ny olona nanao ratsy atsika, mamela azy tsika ary tia azy. Amen. Mila mitandrina atsika amin'ny fotsika. Manomboka amiko tenen'i Jesosy dia aminao ihany koa. Ianao zay miany. Halleluja. Amarana atsika ato amin'ny Jakoba 4. Jakoba 4 andiny voalohany. Avy aiza ny ady ary aveza ny fifandirana eo aminareo, tsy izao va no heviany dia ny filanareo izay miady ao anatiny momba ny tenanareo. Avy aiza ny ady? Eto indray dia le fitiavanamana. Ina mahatonga ny olona miady? Ina mahatonga ny olona miady? Fifandirana. Nohon inona? Nohon avy aiza le ady? Nohon le fitiavatsika ny tenatsika. Raha tsika rehetrarehetra tian'i Jesosy tsy hisy ady zany. Tsy nisy ady zany tam-piangonana. Tsy hisy ady zany tamin'ny fivoriana raha tiantsika Jesosy. Na hainy famela heloka atsika, na hainy fandefitra atsika raha tiantsika Jesosy. Amen. Fa rehefa tsy ao Jesosy, ady foana ny hita ao. Fifamaliana, fifandirana, firiariana, fizauzaona zany ny hita. Halleluja. Dia zay zavatra zay momba ny filatsika. Raha mbola ny tenatsika zany tiantsika, raha mbola tenatsika ny tiantsika zany dia manjaka ireo zavatra ireo. Manjaka le zaho, manjaka le fimenomenomana. Mahita kritika foana anao, mahita zavatra tenena foana anao. Izay le hoe fifandirana. Amen. Dia raha mbola io zany no hita, raha mbola nitiany Jesosy ho tenena zany, raha mbola io zany hita amintsika, dikan'izay tsika zany mbola tsy ao Jesosy, mbola le fitiavantena no manjaka. Fitiavantena. Fa raha ao ny fitiavan'i Jesosy tsisy discussion zany ao. Non, tsisy fifandirana. Nahita ny mpianatra ny ady tsika. Nahita ny Petera amin'ny Jaona na i Paul ny ady tsika. Tsisy fifandirana. Amen. Tsisy fifandirana amin'ny Jesosy. Halleluja. Mila ianareo nefa tsy manana ihany. Mamono sy mitsiriritra ianareo nefa tsy mahazo ihany. Mifanditra sy miady ianareo tsy manana ianareo satria tsy mangataka. Miady lava. Tsy manana satria tsy mangataka. Inona ny angatantsika? Vola, azo tobily, azo kiraro, azo trano. Dia hoe fitahina be. Oh Jesosy. Azo moto. Iny ihany nanazy koa dia zaho koa mila mahazo. Zay le fitsiriritra ny tena zay. Mitsiriritra ny tenanao zany ianao tena hoe le fitiavan'ny tenanao. Amen. Halleluja. Mamono ny tsy mitsiriritra ianareo nefa tsy mahazo ihany. Mifanditra sy miady ianareo tsy manana ianareo satria tsy mangataka. Mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka. Zay le mahadiso fangataka atsika. Vita raha zao vanandro ihany atsika zao tsika mangataka trano.
Mangataka vady. Amen. Lafa sitrapony tompo omeny atsika. Halleluja. Vanandro zao, vanandro enatsika tsy fotoana angatatsika meo vola be za Jesosy. Fotoana angatana meo an'izao a Jesosy, tsy fotoana an'izany tsony zao. Halleluja. Fotoana zao ny fanahintsika ho vovonjy. Fotoana zao andehanantsika amin'ny fatahoranan'i Jesosy mba handovantsika amin'ny fiainana mandrakizay. Izay no angatao voalohany. Izay manteny Jesosy atsika diso fangataka atsika. De zay mahatonga le tafiditra le ady, mahatonga le zavatra ranofo manjaka, mahatonga le fifandirana satria inona de mbola le zavatra ny tany mahafatifaty atsika. Te ho hita. Amen. Alléluia. Ngataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka mba ho laninareo amin'ny filanareo. Izay mahadiso fangataka atsika. Laha taloha zaho de ohatry zany mihitsy. Za Jesosy tena mahazo trano de zao koa zany. Tsy mahazo trano anao izy Jesosy tsy manao trano. Amen. Halleluja. Tadidiko tsara zay raha lahy anankiray zay. Zaho izy raha vao mahavaky safira ao izy. De tena ho izy amboarako trano be de tena hoe tena hita izy zao rehetra zao fa za ty izy tena mahavita azy. Ananako voavidiko zao tômôbila am'izay fotoana zay de tena le olona miavinavina aminah reny. Zay mihitsy le tsy tiany Jesosy zay. Ianao mihitsy zany mibaiko ny tenanao hoe zaho tonga ho zao. Zaho tena ho zao. Avelao Jesosy hitondra ny fiainantsika. Amen. Izay le olona manana fanetretena sy fitiavana an Jesosy. Enao zany izay zany enao no efa mibaiko ny tenanao, mibaiko ny zavatra ataonao zaho rehefa mahavaky safira zaho anao zao. Tsy azonao zany Jesosy, tsy azonao zany Jesosy. Inona no tenen'i Jesosy amin'ilay adala, le mpanan-karena ilay adala. Zaho izy rehefa avy eo amboatra trano be de tsy omby eo le sakafo anao trano ray koa za. Hoy Jesosy aesoriko aminao ny fananao androany izy ry adala ho aniza ro fanananao reo. Izay ny mila tsy fantatsika le ten'Andriamanitra amin'ny Luka 12 non Luka 12 ngamba izy. Amen. Ka izay le tsika hoe mangataka le diso fangataka atsika. Diso fangataka. Misy ihany koa za Jesosy raha manambady aho de ataoko hitan'izy ireo mihitsy hoe za nahazo vady, ohatra resaka nahazo vady vazaha de ataoko tena hoe ho hitan'izao rehetra zao mihitsy fa zany izay zavatra zay le fanambonintena, zay zavatra zay le mbola fitiavan-tena, zay zavatra zay le enao mbola mibaiko ny tenanao fa tsy Jesosy. Iza ianao miteny hoe zaho anao an'izao. Tsy tompony apito tsika. Tsisy tompony afaka ray minitra atsika. Halleluja. Diso fangataka atsika. Diso fangataka ary tsy fotoana angatahantsika ny rotsony io. Fotoana angatahantsika ny fanahintsika mba ahafahantsika hitan' Jesosy raha tonga izy. Fotoana angatahantsika amin'ny Jesosy ny fanahintsika ho ara-dalàna ahafahantsika miakatra raha tonga Jesosy. Na raha miala amin'ny tany ity tsika hitan' Jesosy. Amen. Izay ny tokony angatahantsika. Ao amin'inona nga izy miteny hoe le hoe raha sitrapony tompo izy, raha misy zavatra ataonareo de teneny foana hoe raha sitrapony tompo. Satria raha sitrapony Jesosy de tanteraka, fa raha tsy sitrapony io tsy tanteraka. Amen. Maro am'izao fotoana zao, taloha tsika zao samy niazakazaka am'izany, taloha niazakazaka hanambady vazaha, hanambady an'izao. Maro manambady vazaha am'izao, fa fijaliana hitanao satria vady ty am' Jesosy. Halleluja. Tiavo aloha Jesosy voalohany indrindra. Tiavo izy amin'ny fonao, amin'ny fanahinao, mombanao rehetrarehetra. Tiavo izy. Fa rehefa Jesosy nataonao voalohany, Jesosy amin'izay manome vady ho anao. Jesosy amin'izay manome harena ho anao. Amen. Fa tsy tsika mandeha aloha. Maranarana koa azy eto. Ripisitako izy mijagajanga. Tsy fantatrareo va fandrafina an'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo zao. Izay tsika le misakaiza amin'izao tontolo zao. Mandainga tsika fa tsika misakaiza amin'izao tontolo zao. Mbola ty tsika zao tontolo zao mihoatra an'Andriamanitra.
Hoy izy Jesosy hoe ny fisakaizana amin'izao tontolo zao izy de fandrafina. Ry havana, tsika eto amin'izao tontolo zao fa misaraka amin'izao tontolo zao. Zay tokony ho fantatsika. Eto ihany tsika fa tsisy tsony. Raha tsika tena hoe zanakan' Jesosy, ny anarantsika efa any an-danitra de tsy misy ifandraisantsika amin'izao tontolo zao tsony. Raha ny anarantsika efa voazoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana, ny fieritreretantsika, ny momba antsika rehetra de efa any amin'ny Jesosy. Zay rehetra ataontsika de Jesosy, zay rehetra ataontsika de Jesosy. Dikan'izay ny anarantsika voasoratra ao an-danitra. Fa mandiny tena ianao, mandiny tena za. Mova voasoratra any an-danitra ny anarako sy ny anaranao. Halleluja. Raha mbola ianao le tia zavatra n'izao tontolo zao de nefa izy ny Andriamanitra eto ny mpisitako izy mijangajanga tsy fantatrareo fa ny fandrafiana an'Andriamanitra, ny fisakaizana amin'izao tontolo zao fandrafiana. De ianao tia izao tontolo zao nefa milaza anao fa ny Jesosy tsia. Tsia. Ianao mbola tia anniversaire, amen. Tia anniversaire anao de milaza anao zany fa itoerana andehananao nova anniversaire, amen. De izy ianao hoe ao Jesosy. Dikan'izay anao mbola tia izao tontolo zao, mbola mandrafy an'Andriamanitra ianao, mbola mandrafy an' Jesosy ianao. Halleluja. Tsy sakaizan'i Jesosy mihitsy ianao fa sakaizan'izao tontolo zao. Halleluja. Ny fitiavanao lamaody, ny fitiavanao de izy ianao ao Jesosy. Rehefa misy zavatra tsy manome voninahitra an' Jesosy, dikan'izay tsy ao Jesosy. Dikan'izay anao manohitra an' Jesosy. Amen. Ka tsy tiantsika moa tenena le zavatra n'izao tontolo zao. Be dia be io zavatra n'izao tontolo zao, filana amin'izao tontolo zao. Ny fanarana lamaody, ny fanaon'izao tontolo zao rehetrarehetra zany hoe fanaovana ravaka, makiazy, sy ny sisa, mandeha manao coiffure. Amen. Tsy tiantsika tenena zany fa zany no marina. Halleluja. Zany no marina ny fahamarinana. Zay le fahamasinana ivelana. Amen. Ka hoy izy ianao miteny hoe halleluja. Tian'i Jesosy ianao nefa mbola miharoharo amin'izao tontolo zao. Tsy ao anatin'izany Jesosy. Tsy ao anatin'izany. Amen. Izaho ty raiky ohatra. Matahotra na mandeha amin'ny toerana anankiray olona raha tsy manana an' Jesosy. Amen. Ibebako ifonako malaky an' Jesosy raha tafiditra amin'ny tranon'olona ka tsy manome voninahitra an'Andriamanitra. Halleluja. Satria tsy ao Jesosy. Olona tsy manome voninahitra an'Andriamanitra nefa mandeha makao ianao. Olona misakaiza amin'izao tontolo zao, olona mpisotro toaka izy, olona mpijangajanga izy, miditra ao anao. Inona no ataonao ao? Fandrafiana an'Andriamanitra ny misakaiza amin'izao tontolo zao. Koa na iza, tsika ry havana tsy misy tsony fifandraisantsika amin'ireo. Tsika ety ihany fa tsy miray amin'ireo tsony. Angatao amin'i Jesosy, mangata amin'i Jesosy mihitsy ny Jesosy. Angatantsika zany amin'i Jesosy hoe fenoy fitiavana Jesosy manomboka zao. Fenoy fitiavana Jesosy ho tianao amin'ny foko rehetra. Mba tsy hisy iraisako amin'izao tontolo zao tsony. Koa na iza teo sakaiza amin'izao tontolo zao de fahavalon'Andriamanitra izy. Fahavalon'i Jesosy ianao. Raha tia izao tontolo zao fahavalo. Ataovao ao anaty saintsika hoe fahavalon'i Jesosy tsika raha tia izao tontolo zao. Mba jereo fotsiny ankehitriny na hatramin'ny mpanompon'Andriamanitra. Mialatsiny aho. Na hatramin'ny mpanompon'Andriamanitra, na hatramin'ny mpiandry, na hatramin'ny pastera. Halleluja. Na hatramin'ny pastera, ao mivavaka, ao manomboka ohatra misy mariazy. Manomboka le mariazy de mody asiana iran'Andriamanitra aloha ao. Amen. Rehefa tenantenany amin'izay manomboka manisy amin'izay le iran'izao tontolo zao sy ny balina. Inona ny fifandraisan'Andriamanitra amin'izany? Tsisy fifandraisany zany. Halleluja. Amen. Fahavalon'Andriamanitra tsika. Zay tena matezitra an'Andriamanitra amin'izao vaninandro farany zao. Matezitra an'Andriamanitra ary tena tezitra amintsika izy. Halleluja. Hitantsika nga mba retina efa mivoaka any io. Halleluja. Fibebana ny takian'i Jesosy amintsika
ny fitoriana ny fibebahana amin'izao vaninandro farana zao. Hatramin'ny fiangonana mampiditra an'izao tontolo zao any am-piangonana. Tafiditra any am-piangonana ny fanaon'izao tontolo zao, ny fitafin'izao tontolo zao, ny fitenin'izao tontolo zao, ny fiteny mandratra, ny fiteny teny lainga, ny fiteny maneso, ny fiteny tany amin'izao tontolo zao miditra hatrany am-piangonana. Halleluja. Fahavalon'Andriamanitra tsika, ahoana tenentsika mpanompon'Andriamanitra nefa miditra zany hatrany am-piangonana. Ny fanarahan'ny lamody moa fa tsy tenenina intsony. Jesosy. Dia hoy izy tsika hoe ao Jesosy. Amen. Ary ataonareo va fa miteny foana ny soratra masina. Ataontsika miteniteny foana zany soratra masina eto. Miteniteny foana Jesosy miteny atsika io. Kely sisa Jesosy hipetraka eo amin'ny fitoerany mampanjaka azy tsara izao tontolo zao. Kely sisa tapitra ny andron'ny fahasoavana izay mahatonga atsika mbola variana amin'izao tontolo zao io. Kely sisa. Amen. Karaha dian'izao tsika tsy miomana mibebaka. Dian'izao tsika tsy miomana andeha amin'ny fahamarina sy fahamasinana. Amen. Hiara ny fahatezeran'Andriamanitra tsika. Tsy misanga Jesosy amin'izao vaninandro farana zao satria izy tsisy fotoana intsony. Tsy misanga izy, tsy misanga mihitsy Jesosy. Ary rehefa tsy mihaino dia tena disika. Jesosy amin'izao mitady qualité. Qualité fa tsy quantité. Ny qualiténao, ny toetranao tena hoe vonona hidry ny lanitra. Fa tsy le hamarona. Tsy izay intsony tadiavin'i Jesosy amin'izao. Amen. Mahita an'izao miazakazaka hoe maro abonné, maro manaraka sy ny sisa, marina fa ilaina le fanahy vovonjy. Amen. Fa moa izy ireo miazakazaka maro ve tena maniry hiditra ny lanitra hitan'i Jesosy. Amen. Ny fanahy izay nampitoerina ao anatintsika dia iriny amin'ny fahasarom-piaro. Izay le izy. Ny fanahy izay nampitoerina ato anatintsika dia iriny amin'ny fahasarom-piaro. Nefa manome fahasoavana bebe kokoa izy. Halleluja. Sarom-piaro Andriamanitra amiko sy aminao. Aoka ho fatatsika izay zavatra izay hoe sarom-piaro Jesosy. Sarom-piaro amin'ny zanany izy. Sarom-piaro amin'ny fanahy masina izay apetrany amiko sy aminao izy. Za zany dia tena mety hoe sarom-piaro Jesosy. Na misy zavatra ataonao tsy mety, na ny zavatra ataonao mihoatra no azy, tena miteny Jesosy. Na misakafo. Halleluja. Ka tsika milaza hoe zao rehetra Jesosy tsy avy antsony marina fa mpanota bebaka. Marina. Jesosy tsy avy antsony marina fa mpanota bebaka. Fa ianao tsy atao hiaroaro. Ianao atao andeha amin'ny fahamasinana, andeha amin'ny fahamarinana. Na hitanao mpanota olo ampalalao azy ny marina, savy antsika miteny marina. Nefa be dia be amin'izao raha tenenao marina izy dia ianao indray no ataony fahavalo. Ianao indray no tsy tenenany. Halleluja. Amen. Sarom-piaro Andriamanitra tsy azo vazivaziana. Koa hoy izy Andriamanitra manohitra ny mpiavinavina fa manome fahasoavana ho manetry tena. Raha tsika zany ao anatin'ireo zavatra rehetrarehetra voateny ireo dia ao anatin'ny miavinavina tsika. Ny fisaikaizanantsika amin'izao tontolo zao dia isan'ny miavinavina tsika. Tsy mihaino le fampianarana, le fandehanany, le fampianarana le hoe fampianarana tsisy kilema, le fampianarana mahitsy. Dia anisantsika zany miavinavina manohitra an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra kosa ny olona izay mihaino le teny izay toriana, mankatoy mihaino dia manaraka, dia izay no manetry tena. Izay le hoe fanetretena. Amen. Manaiky hoe za Jesosy na dia hoe misy re andeha plazy. Plazy zany tsy atsika kristiana intsony zany. Tsy atsika kristiana intsony ny plazy. Fa mbola maro miazakazaka andeha ete lasa. Any ianao masonao lotonao amin'ilay olona mitanjaka rehetrarehetra tsy miakanjo any.
masonao iny maloto amin'izay fotoana zay. Efa nisy ny teneniko teto hoe lehilahy anankiray hiditry ny lanitra pastera. Tsy tafiditry ny lanitra izy noho ny amin'ny masony nahita vehivavy manao fitafy collant. Amen. Tsy toriana amin'izao ny hidirana amin'ny lanitra fa toriana amin'izao ny zavatra ny tany. Halleluja. Tsy tafiditra ny lanitra izy satria nahoana? Satria ny masony nijery ny vehivavy iny nitanjaka. Kristiana makao any ao amin'ny any manao fitafiana, manao collant dia manao zipo mini. Hey Jesosy. Manao zipo mini sady manao collant sady le tratra eto mivoa le soutien hita. Tsy soutien mo hita fa le tratra eto mivoa. Amen. Hiditra ny lanitra izy. Tsy tafiditra satria niraikitra tao amin'ny fisainana io zavatra io. Efa maty izy. Tsy nibebahana. Ny masontsika mila ambenana raha mijery zavatra mitanjatanjaka, mila ibebahanao, angatahanao ny rahan'i Jesosy. Amen. Anadio ny masontsika. Tsika tsy sakaizana zao tontolo zao tsontsika. Dia io tsika andehanao plazy mahita ny tanjaka any ianao mahita he Jesosy. Le fiangonana amin'izao tsy haiko tsona hoe ahoana. Pitié Saint-Esprit. Ndiny fafito ka dia manekena Andriamanitra ianareo ary manoera ny devoly dia andositra anareo izy. Rehefa tsika manaiky an'Andriamanitra, manaiky an' Jesosy amin'ny fotsika le hoe fitiavana an' Jesosy, ny voalaza tsika rehetrarehetra teo, manaiky tsika an'izay rehetrarehetra zay dia manohitra ny devoly tsika. Fandriky ny devoly reo rehetrarehetra reo. Fandriky ny devoly. Halleluja. Andavoan'ny kristiana mba tsy hafatsika miditry ny lanitra, mba tsy hafatsika hitan' Jesosy raha tonga izy. Le fiambenana ny fiavian'i Jesosy anie zay. Miambina ny masonao, miambina ny fonao, ny lelanao, ny tanao tongotra. Koa miambina anao alleluia amen nefa ianao tsy miambina akory dia hoe hiakatra ianao. Non, tsy hiakatra zany tsika. Alleluia. Tsy tian'olona manko zany fa zany ny marina. Ny marina tonga izy ny fanahy masina dia izy no mampafantatra antsika ny marina rehetra. Halleluja. Ary manoera ny devoly dia andositra anareo. Zay vao mandositra antsika ny devoly. Fa raha ianao mbola hitan'ny devoly tia izao tontolo izao, tia lamody, tia plage, tia anniversaire, tia makary, tia makaty, tia anjao, tia resaka, tia misolelaka, tia tsy haiko raha izay dia mbola eo le devoly miarakaraka iny. Amen. Toero izy dia mandositra anao. Amen. Araka ny voalaza rehetrarehetra teo rehefa ianao manohitra manaraka. Amen. Mandositra anao automatique io. Ataony zavatra le devoly iny izao no ataony. Asiany zavatra séduction eo, zavatra mahafinaritra. Asiany zavatra eo mahataitaitra dia lasa ianao. Iny mbola azoko izy iny izy. Mbola azoko iny izy amin'ny fijejojoana, mbola azoko iny izy amin'ny fitiavam-bola, mbola azoko kosa iny amin'izao. Amin'izay fotoana izay ianao tsy mahatoitra le devoly. Manatona an'Andriamanitra dia anatonareo izy. Diovy ny tananareo ry mpanota ary ataovy madio ny fonareo ry mpiroasaina. Manatona an'Andriamanitra dia anatona anao izy. Tsika mila manatona azy dia Jesosy amin'izay manatona atsika. Tsika manatona azy amin'ny fotsika madio, miala amin'ny ratsy rehetra, amin'ny fo fitiavana. Amen. Dia manatona atsika Jesosy. Dia diovy izy ny tananareo mpanota ary ataovy madio ny fonareo. Mila madio ny rehetrarehetra amintsika. Ny fo vatana saina fanahy. Amen. Ary ataovy madio ny fonareo ry mporoasaina. Oria sy mitomania ary midradradradra. Aoka ody fitomaniana ny fiomezanareo. Ina tenen'i Jesosy eto le fibebahana, mitomania. Misy ny olona mitomany rehefa mibebaka dia ny sasany ome. Mibebaka zany ao anatin'ny ranomaso ianao. Ina natonga ny tenin'ny Jona raha ny ran'Andriamanitra izy ampibebaka ny firenen'ny Ninive. Ny firenen'ny Ninive niala tena hoe niala tamin'ny na ny mpanjaka niala tamin'ny fipetrahany. Amen. Dia nanao akanjo mainty. Zany akanjo mainty zany akanjo fisaonana. Rehefa misy olo maty reny manao ahoana antsika misaona? Rehefa misy olo maty ahoana ataontsika mitomany? Tahaka an'izay ny fibebahana nataon'ny Ninive.
Izay no fibebahana ilainy Jesosy amintsika, fitomaniana, fidradradradrana amin'ny toetratsika ratsy, amin'ny zavatra zay ataontsika. Fanahy masina miteny io, fanahy masina miteny atsika zao. Halleluja. Ody fanjoretana izy ny fifalianareo. Itsika zay falifaly, halleluja, mila atsika mitady an Jesosy amin'ny fanjoretana, amin'ny fitomaniana, midradradratra hoe mpanota zay Jesosy, nanota zay, nisakaiza amin'izao tontolo zao, miala zay Jesosy amin'izany. Izay nitadiavin'i Jesosy amin'ny fiangonana amin'izao. Halleluja. Miandry an Jesosy tsika nefa tsisy akory hetaheta ho hiditra amin'ny fibebahana tanteraka. Tena hoe misaraka, mitokana mihitsy anao misaraka amin'ny zavatra rehetra. Halleluja. Mitady an Jesosy. De hoy tsika hoe miandry an Jesosy tsika amin'ny fety isaky minitra. Manetrety tena eo anatrehan'ny Tompo dia nandratra anareo izy. Efa tsika manetry tena amin'izany rehetrarehetra zany, manaraka tsika ny teny Jesosy rehetrarehetra teo, de manandratra tsika Jesosy. Eo Jesosy manandratra tsika. Riava nanao zay miheno amin'izao video zao, manivana Jesosy amin'izao vaninandro farany zao. Mijery iza marina ny anazy, iza ny azy, iza ny tsy ny azy. Manisy tombo-kase izy amin'izao vaninandro farany zao. Tombo-kase ny rany zanak'ondry. Tsy apetrapetrany fotsiny ny tombo-kase. No, tsy hoe raha mivavaky ny alahady eo dia mahazo tombo-kase. Halleluja. Tsy hoe raha mivavaky eto isan'andro eo dia mahazo tombo-kase, tsia. Ny fandehanako mahitsy fatahorana an Jesosy, izay no azoko an'ilay tombo-kase. Ao koa tsika tsy diso an'ilay fampianarana. Tsy izy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Aza mifanaratso izy rahalahy, izay manaratsy rahalahy na mitsara ny rahalahy dia manaratsy ny ajany koa mendiny fahafolo, satria zavatra hafa koa ty mbola le fanaratsiana le mpirahavavy sy mpirahalahy ao amin'ny Tompo. Amen. Fa ajany koa eo mendiny fahafolo, Jakoba 4:1 andiny 1 ka hatramin'ny 10. Izay ny ten'Andriamanitra anjara antsika androany, dia le fitiavantsika an Jesosy amin'ny fontsika rehetra, amin'ny saintsika rehetra, momba antsika rehetra. Amen. Ho fenoin Jesosy fitiavana zao senao zafady fa lava le ten'Andriamanitra. Fa zay nitariny fanahy masina. Amen. Ao anatin'ity raha ity tsika sady mangataka ho fenoin Jesosy fitiavana zao senao. Amen. Halleluja. Feno fitiavana zay Jesosy, feno fitiavana zay. Feno fitiavana zay Jesosy. Feno fitiavana zay Jesosy. Halleluja. Hivavaka tsika, hifona amin'i Jesosy tsika, satria fanahy masina miteny tsika tsy mena fitiavana an Jesosy, miatsara velatsia tsika. Amen. Hifona tsika, hifona amin'i Jesosy tsika amin'izany tenin'Andriamanitra zany.
Ary ny zavatra tena tsaratsika velatsy tsy hanarahantsika ny sitrapon'ny Tompo. Tian Jesosy hamolotra antsika fa ny fotsika lavitra an Jesosy. Ataontsika hibebaka. Halleluja. Eny Andriamanitra Renay Zanakary Fanahy Masina. Mamy tokoa izany teninao izany Jesosy satria tianao izay matoa teneninao Jesosy. Tianao izay matoa teneninao Jesosy. Tianao izay matoa anarinao Jesosy. Fona manokana ny tenako a Jesosy. Fa na izaho ary dia anarinao amin'izany teninao izany Jesosy. Jesosy, mbola miaroaro amin'izao tontolo izao izay. Mbola miaroaro izay Jesosy. Fona izay Jesosy. Fona izay Jesosy. Fona Tompo. Fona izay Jesosy. Amindravo. Dravo tsy manana fitiavana anao izay Jesosy. Mbola tia ny tenanay Jesosy mihoatra ny zavatra rehetra. Fona izay Jesosy. Fona fa mankala anao izay Jesosy. Fona fa fiatsaram-belatsihy ny fanompona ianao Jesosy. Fona izay Jesosy. Mandravo Jesosy. Mandravo Tompo. Mandravo Jesosy. Fona izay Jesosy. Fona izay Jesosy mbola mampifangaro anao amin'izao tontolo izao Jesosy. Milaza ho tianao izay nefa tsy mahafeno tenanay. Milaza ho tianao izay Jesosy nefa tsy mahafeno tenanay. Jesosy fona izay Jesosy. Fona izay Jesosy tsy ao anatinay ny fitiavana anao. Tsy ao anatinay ny fitiavana namana. Tsy ao anatinay Jesosy. Mbola tia teny izay. Mbola tia izao tontolo izao izay Jesosy. Mbola tianay Jesosy izao tontolo izao Jesosy. Mihoatra anao Tompo. Adinonay anao Jesosy. Jesosy. Fona izay Jesosy. Fona mananatra anay ianao. Mananatra anay ianao Jesosy. Fa tena ho tianao fona tokoa izay Jesosy. Halleluja. Nasikina masikana masikana mama. Halleluja. Hiforantsika ny fiangonana rehetra maneran-tany. Fiangonana rehetra mba tena handeha amin'ny fitiavana an Jesosy. Mba tena handeha amin'ny fahatahorana an Jesosy. Mba tena handeha amin'ny fahamarinana. Maro mandeha amin'ny fiatsaram-belatsihy. Halleluja. Andriamanitra Ray Zanakary Fanahy Masina. Mbola manatona anao izay mifona. Mbola manatona mibebaka Jesosy eo fiangonanao. Izay izao no fiangonanao Jesosy. Izay izao no fiangonanao Jesosy. Mbola miaroaro izay Jesosy. Mbola miaroaro faotary izay Jesosy. Oh Seigneur, pitié. Oh Seigneur. Bravo Jesosy. Bravo Jesosy. Amin'izao fanandro farany izao. Tena hitodika aminao izay. Tena hitady anao fahamarinana izay Jesosy. Fona ho an'ny fiangonanao Jesosy anaiza. Fona ho an'ny fiangonanao izay mitoro ny filazantsara anao Jesosy. Tsy hita ny fahamarinanao. Tsy hita ny fahamasinanao Jesosy manana. Fona izay Jesosy. Fona fa tsy tianao izay. Fona fa tsy tianao izay fiangonana Jesosy. Mbola manombo anao fandroana miazo fijaliana izay Jesosy. Jesosy. Adinonay ilay fitiavanao teo miazo fijaliana. Adinonay Jesosy. Omenao niaritra ny mafy Jesosy. Jesosy fona izay Jesosy. Ianao natonga tetỳ ambonin'ny tany. Niasanao nataonao. Nitokananao. Nianatra ny mafy ianao. Noenjeny ianao. Nefa ankehitriny tsy hita aminay izany Jesosy. Mbola nofinay no manjaka Jesosy. Enoy ny fifonanay Jesosy. Enoy ny fifonanay Jesosy amin'izao alina izao.
Enoy ny fifonanay Jesosy. Halleluja. Amen. Gataka amin' Jesosy tsika ho fenoin' Jesosy fitiavana ny fotsika. Fenoin' Jesosy fitiavana indray ao anatintsika. Ho tian'i Jesosy amin'ny fotsika rehetra, amin'ny saitsika rehetra, amin'ny fanahintsika rehetra. Ary ho tian'ny namantsika tahaka ny tenatsika. Bavaka tsika. Eny Tompo Andriamanitra rainay eo. Fenoy ny fitiavanao zay Jesosy. Jesosy, fenoy ny fitiavanao a Jesosy. Mba tsy hatakaloko vola ianao, mba tsy hatakaloko harena ianao, mba tsy hatakaloko zavatra hafa Jesosy. Na ny tenako aza afoiko noho ny fitiavako anao Jesosy. Tompo, fenoy ny fitiavanao. Anjakao Jesosy. Anjakao a Jesosy. Anjakao midira ato anatiko ianao. Fenoy ny fitiavanao zay Jesosy. Fenoy ny fitiavanao Jesosy. Ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehareha. Ny fitiavana mandevitra manetry tena. Ny fitiavana mora lahatra. Fenoy ny fitiavanao zay Jesosy. Fenoy ny fitiavanao a Jesosy. Fenoy ny fitiavanao Jesosy, ny foko, ny fisainako, ny fanako, ny heriko, ny momba rehetra Jesosy. Halleluja. Misaotra Jesosy. Misaotra Tompo. Teraiko ny anaranao. Ary haity ny namanay koa izay tahaka ny tenanay. Misaotra Jesosy. Amen. Amarana ny fotoana tsika. Saotra ny Jesosy tsika. Halleluja. Ny fanatrehany saorantsika satria ny fanahy masina nitarika teto aho, fanahy masina nanazava, nanambara araka izay nateneniny. Satria izaho tsy manomana rehefa mitory, tsy manomana aho fa ny fanahy masina no verako hiteny. Izy no miteny rehetrarehetra teo. Amen. Ivavaka tsika, isaotra an'Andriamanitra, isaotra ny fanahy masina. Halleluja. Saotra Jesosy. Saotra fa nanatrika anay ianao fanahy masina. Saotra Jesosy fa teto ianao tamin'ity androandroany ity. Ary mbola irinay ny fanatrenao mandrakariva na dia misaraka eto izay. Ny fanatren'ny fanahinao masina niaraka aminay mandrakariva. Na matory, na mandeha, na mifo, na miasa, ninona ny ataonay dia hiaraka aminay ianao Jesosy. Ka raha hisaraka eto izay Jesosy dia ny fanahinao masina no miaraka aminay. Amin'izao alina izao koa Jesosy dia mametraka ny alina mangina ao am-pelantananao Jesosy. Arovanao zay, omenao torimaso mamy vao velaheloka. Alavirinao anay ny ratsy, ny asan'ny fahavalo, ny asan'ny devoly Satana. Fa ianao Jesosy no hitarika anay, ianao ny aro anay, ny herin'ny fanahinao masina handidina anay, ny anjerinao handidina anay Jesosy. Misaotra anao indrindra izay, makasitraka anao indrindra ny fanatrehanao teto. Ianao ilay Andriamanitry ny Alfa niaraka aminay, ianao ilay Andriamanitry ny Omega ihany koa mamarana an'izao fotoana izao. Voninahitra dera lazo anao, anao izay hatramin'ny indrindra ho mandrakizay. Saotra Jesosy. Amen. Na dia raintsika Jesosy tehaka ho an'i Jesosy tsika ny fanatrehany. Halleluja. Amen. Na dia tain'i Jesosy dia rapitsondray ny fotoanantsika amin'ny 7:00 ny maraina tsy asiako mety reraka antsika miasa sy ny sisa. Dia rapitso amin'ny 7:00 indray dia mirary fitahian'ny Tompo ary ny fiadanany ihany koa mba antsika tsirairay avy dia fifadian-kanina fahatelo zany rapitso. Amen. Mandritra ny 21 jours araka amin'ny 20 andro raha mangetahitanao dia afaka manao ihany koa izay vitanao. Zay dia tahian'i Jesosy. Amen.